ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika riavako malala tratry ty alakamisy fahavalo ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny salamo fahaefapolo. Salamo fahaefapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Salamo fahaefapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ny andry dia ny andry an'i Jehova aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampiakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandrikanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongoto teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firambo avao teo ambavako izy, dia fideranana Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova. Sambatra zay olona manao an' Jehova ho tokony, ka tsy mivily ho namany mpiavonavona na ny mpivadika ho amin'ny lainga. No amaronao ny fahakagana sy ny hevitra izay nataonao anay Jehova Andriamanitra, tsy misy azo ampitaina aminao. Raha tiako hambara sy ho lazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambozaina. Ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao. Ny sofoka nataonao malady, ny fanatitra odorana sy fanatitra noniota tsy mba nilainao. Dia hoy izaho, ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no namoratana. Sy ianao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako, ary ny lalanao no atao natiko. Efa nilaza teny mahafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho. Indro ny molotro tsy mba nakompoko. Jehova, ianao ny mahalala. Ny fahamarinanao tsy mba hanafeniko tato am-poko. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famindramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity salamo fahaefapolo ity dia salamo faminaniana. Salamo izay milaza ny momba an'i Jesosy, indrindra ny tapany faharoa tamin'ny vakintsika teo. Ny manomboka eo amin'ny andininy fahadimy zany, manapatoka temy andininy fahafolo dia saika milaza ilay Mesia, milaza an'i Jesosy. Indro aho tonga amin'ny horonam-boky dia milaza ny fahatongavany Jesosy. Ary Luka moa dia mamerina an'io mihitsy ao amin'ny Luka toko 7:20 andiny faha-efapolo dia averiny Luka mihitsy ity hoe dia hoy izaho ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana. Salamo izay milaza ny fiavian'ny tompo, milaza ny fiavian'i Jesosy zany, milaza fa Jesosy le tena fanatitra, Jesosy le tena milaza mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, fa tsy ny fanatitra odorana na ny fanatitra hoany. Fa izay tena mampahatsika rehefa malala dia ny andininy voalohany amin'ity salamo fahaefapolo ity. Ny andry dia ny andry an'i Jehova aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Ny andry dia ny andry an'i Jehova aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Davida no nanao ilay salamo. Raha jerena ny tapany voalohany, ny andry dia ny andry an'i Jehova, dia azo adika hoe ny andry tampaharetana, ny andry tampahatokiana an'Andriamanitra. Raha toa ka jerena amin'ny tantaran'i Davida zany hoe fomba fiandrasana an'Andriamanitra zany, dia tsy ho arak'izay eritreretintsika mihitsy. Tsika manja rehefa ohatra hoe ny andry olona dia milaza ohatra hoe toy ny vanao fotoana, ary mety misy zavatra ataontsika ihany eo ampiandrasana ilay olona, fa na ampiandrasana ilay fotoana na mety tsy hanao ninina mihitsy koa aza. Fa ny zava-dehibe dia ilay hoe fiandrasana. Fa raha toa ka jerena tsara ny teny hoe ny andro tampaharetana
anytompo any Jehova amin'ny fiainany Davida dia hafa mihitsy ny dikan'izany. Amin'ny Davida ny hoe niandry an' Jehova tamin'ny paharetana hita amin'ny tantara ny bokin'ny Samoela sy ny bokin'ny tantara mpanjaka maromarona koa aza. Tantara dia maneho izay milaza voalohany indrindra hoe ny olona niandry ampaharetana ny Jehova dia olona mahatoky fa tsy maintsy tonga izy, tsy maintsy misy valiny ny zavatra ataon'Andriamanitra. Zany hoe milaza finoana. Rehefa Davida no teny hoe zany andry an' Jehova dia milaza finoana fa tsy maintsy tonga Andriamanitra amin'ny fotoana iandrasanao azy io. Davida nge niady tamin'ny Goliaty, fantatsika izany. Davida nge nivadiany Absaloma zanany. Davida nge nenjehan'ny Saoly. Davida nge nankalain'ny Filistininy. Fa inona ny fiasana teny am-pelantanan'i Davida? Io tenen'io niandry an' Jehova. Zany hoe nipetraka dia niay ny feon'Andriamanitra, namantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ino fa tsy maintsy hivaly ny vavaka, tsy maintsy hivaly ilay fitarainana. Ry havako malalo, ny anankiray amin'izay azo amaritana ny atao hoe kristianina dia ireo olona mpiandry an'Andriamanitra. Raha toa ka faritana amin'ny teny tsotra fotsiny hoe inona moa no maha-kristianina anao, dia za dia olona miandry an'Andriamanitra, miandry ny fiverenan'ny tompo hakay ty amin'izao tontolo izao rehefa vita ny vivahiniako, miandry ny fiavian'ny tompoko eny amin'ny raho any lanitra hitsara izao rehetra izao, miandry ny tompoko hitsara ny fahavaloko izay mankahalahy, miandry ny tompoko hamaly ny vavako isan'andro. Raha tsorina dia fiainan'ny kristianina mihitsy ny fiandrasana an'Andriamanitra. Moa zany dia tsy tokony hoe eritreritra tsika fa ilay kristianina dia nidikany hoe miandry dia tsy manao ninona fa zao mametraka ny fanantenany sy ny finoany ao amin'Andriamanitra izy. Movaty zany ny fiainantsika rehefa malala. Miandry an'Andriamanitra amin'ny ady atao, miandry an'Andriamanitra amin'ny zava-tsarotra sedraina, miandry an'Andriamanitra koa aza amin'izay fahazavan-tsaina omeny amin'ny asany fanahiny. Fa isoreo an-tsainany hoe zany kristianina miandry an'Andriamanitra dia tsy manao ninona, tsy manana projet zany, tsy manana fikasana zany, tsy olona dompotsiny zany, tsy zany ny olona miandry an'Andriamanitra. Fa ny olona miandry an'Andriamanitra dia zao olona mino fa ny zavatra izay nentiny teo amin'Andriamanitra. Ny olona izay mino fa ny projena ny fikasana ny zavatra nentiny teo amin'Andriamanitra dia hovalian'Andriamanitra. Fa ny faharoa ry havako malala, raha toa ka jerena amin'ny fiainan'i Davida hoe niandry tamin'ny paharetana dia niandry an'Andriamanitra, dia niandry. Dia ny faharoa dia zao, dikan'ny faharoa tsy hoe finoana ihany, fa ny dikan'ny faharoa koa dia zao tena fandaminana mihitsy. Tena fandaminana mihitsy. Ny hoe miandry an'Andriamanitra dia tsy hoe tsy manao ninona fa manana fandaminana arak'izay tarehin'Andriamanitra. Olona mieritreritra manana fandaminana azosika sarean-tsaina fa tsara Salamo 5:7. Davida nandositra, hitantsika koa ny bokin'ny Samoela, Davida nandositra ny tavan'ny Saoly. Dika zany dia izao ilay hoe niandry hoe dia tsy hoe tia Saoly tapao ny lohako, tsy niteny an'izay tamin'ny Saoly mihitsy Davida hoe dia azaza miandry an'Andriamanitra Saoly dia zay ataonao amiko eo, fa ianao ve moa tsy hitan'Andriamanitra zay atao amiko eto. Tsy izay nataon'i Davida, fa nandositra Davida. Ka dikany hoe miandry an'Andriamanitra dia tsy hoe olona izay tsy manao ninona fa hiaran'izay rehetra ataon'ny hafa nataony zao tontolo zao fotsiny, tsy zany ny olona miandry an'Andriamanitra. Fa olona manana fandavatena, olona mieritreritra izay heverino mety, ary izay heverino mety izay vokatry ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra, ary izay heverino mety izay koa nefany dia ekeny ny anakanan'Andriamanitra azy. Ianao mieritreritra izay heverinao mety, bitsiky ny fanahy masina izay, fa rehefa tsy bitsiky ny fanahy masina izay dia hain'Andriamanitra koa ny manakana izay heverinao mety izay, ary mandresy lahatra anao izy fa tsy mety iny. Ny olona miandry an'Andriamanitra zany dika zany dia olona izay manaiky
ho fiasany ny fitiavan'andriamanitra ka mieritreritra sy mamakafaka ihany koa zay mety everina ao mety tsy tokony atao ary afaka manapa-kevitra ao anatin'ny fahazavan-tsaina hoe zao andriamanitra ny eritreretiko atao ka mety ve zao andriamanitra de ny tompo miteny tsy mety zany ary takatrao amin'ny alalan'ny fomba an'andriamanitra ny hoe tena tsy nety iny hain'andriamanitra ny mandresy lahatra anao amin'ny fomba ny olombelona hoe tsy mety iny tsy iny ny sitrapoky fa lalana hafa mihitsy hain'andriamanitra ny mandresy lahatra anao amin'izany amin'ny fomba takaranao azy reavako malala ny mpino ve miandry an'andriamanitra ao anatin'ny fieverana ny tenany ary mametraka izany fieverany tenany zany eo amban'ny fahasoavan'andriamanitra fa hoy ny filazan'i Davida azy hoe za ange rehefa naharitra ny aino e rehefa naharitra ny an'andriamanitra naharitra ny vavaka niandry tamin'ny mpinoana niandry tamin'ny eo anatin'ny fieritreretako izay iveloko mety ka nametraka ireny tao am-pelantanan'andriamanitra de namaly andriamanitra hoy izy manao hoe de nitodika nijery ahy izy ka nandre ny fitarainako reavako malala rehefa ny mpino no miandry an'andriamanitra mino fa nivavaka zay atao rehefa ny mpino ny mametraka ny adiny ny zavatsarotra lalovany eo amin'andriamanitra rehefa ny mpino mieritreritra ny nofinofiny ka mitondra zany eo anatren'andriamanitra rehefa mpino koa no mitondra ny fahoritsainy mitondra ny fahotany eo anatren'andriamanitra de ny filazan'ny salama azy hoe de nitodika fa raha jerena tsara lay teny de zao niondrika lay tena laza azy nijery ahy izy lay matoa teny ampiasain'i Davida de tsy mididika hoe tsy midika hoe mitodika loatra azy fa hoe niondrika zany hoe tena nanaiky nidina ambany zany andriamanitra nijery atsika resin'lay zay ny azo ilazana azy ary io mamarina lay teny hoe niondrika toy ny hoe resin'lay fibebahantsika zany andriamanitra zay tompony hery sy ny fahefana mahery manana zay maha izy azy de nanaiky niondrika teo anatrehan'ny fibebahantsika rehavako malala niandry de niandry an'i Jehova isika fa rehefa miandry ny tompo amin'ny finoana isika miandry ny tompo amin'ny fanantenana sy ny fametrarany atsika eo aminy de izao manaiky iondrika andriamanitra hijery atsika manaiky mandefitra izy hijery atsika tsy mandefitra izy noho ny toetra atsika fa mandefitra izy noho ny toetran'izy andriamanitra satria mpamindra fo izy ary zay ngeno antony nahatonga an'i Jesosy ho faritra amin'ny hazo fijaliana ny dikany hazo fijalian'i Kristy dia andriamanitra niondrika nijery atsika io hazo fijalian'i Kristy banjinitsika hitatsika io de izao andriamanitra niondrika andriamanitra nitodika nanaiky hijery atsika ary rehefa mijery atsika eo amin'ny hazo fijaliana io izy de izao tsy hitsika no hitany eo fa ny zanany hoy Paoly amin'ny Galatiana vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana tsy izaho intsony ny velona fa Kristy mivelona atao anatiko zany hoe rehefa niondrika nijery an'i Jesosy andriamanitra de za no hitany rehefa niondrika nijery ahy izy de Jesosy no hitany de nanasitrana izy de namela helika izy de mamonjy izy afaka malala ny andriamanitra koa ny mamaiky an'andriamanitra tsy ny tsara sy anameloka anao tsy zay mamaiky an'andriamanitra raha miondrika mijery anao andriamanitra raha miondrika mijery atsika izy de miondrika hijery atsika ao anatin'ny famondrambo ao anatin'ny fahantratsika ao anatin'ny fahoritsika ao anatin'ny tebitebitsika arakehitriny mbola vonina iondrika andriamanitra fa izao raha miondrika hijery zao tontolo zao izy inona no hitany olona miandry azy ve olona mino azy ve no hitany raha miondrika mijery an'izao tontolo zao andriamanitra inona no hitany eto amin'izao tontolo zao ditra fialana amin'andriamanitra fitsarana an'andriamanitra ho tsy misy fitsarana an'andriamanitra ho sanatria manaonao foana zany nge no hitan'andriamanitra
raha miondrika mijery zao tontolo zao izy le avako malala de hiandry an'Andriamanitra ao anatin'ny finoana de hiandry an'Andriamanitra ao anatin'ny fahatokiana fa mamaly vavaka Andriamanitra de hiandry an'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena fa hiondrika hijerentsika izy ao anatin'ny famindram-pony ary de ho marina mitsika ny tenin'ny Davida mpanjaka manao hoe niandry amin'ny mpaharetana anao atompo de nitodika ianao nitsinjo ahy satria nandre ny fitarainako ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de mitsinjo ny mpanomponao mitsinjo ny mpanomponao anatin'ny famindram-po sy ny fitiavana ianao ary manamarina ny teninao fa rehefa nofidianao ny mpanomponao tsy arianao tsy njovonao miondrika hijery ny fiainan'ny mpanomponao ianao ary manao zava mahagaga io maso ny mandrakariva ataonay ahoana tompo ny tsy andry ianao no andrasanay ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny tebitebinay de ianao no andrasanay hamonjy anay ao anatin'ny valanaretina lalovanay ao anatin'ny tsy fisina ao anatin'ny fahasarotan'ny asa ao anatin'ny faharavan'ny tontolo iainana ao anatin'ny fahavoazana raha toe-karena de miandry ianao zahay manana tetika asa zay tompo mieritreritra izahay mamola voly zahay saingy miandry ianao zahay miandry ny famindram-ponao miandry ny fitiavanao miandry ny tananao hitsotra hiasa mahery amonjy anay de miandry ianao zay tompo de meteza iaino ny vavakay meteza pahery anay meteza amonjy anay hitarika iray amin'ny fifaliana de mametraka ny fiainanay eo amin'ny fahasoavanao zay Jesosy amen